Tia dia dia mbola ivanjinatsika hatrany loha hevitra manao hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Ny ekôna tompon'anjara dia ny sokajy mahatoky ary ny eo amin'ny lafiny fitendrena kosa dia tarihan'Andriamatoa Ravelson. Alahady manokana ity alahady afaka malala satria natokany efisikema ambavadiny tafo ankanana ireto katekomena andiany fanantenana ireto. Anomana ny fomba mampanantsika ary isika afaka malala hiatrika izao fanotom-pivavahana izao. Ny salamo eny amin'ny fandaharana dia salamo faharoa amby sivifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy no hiderantsika an'Andriamanitra. Rehefa izay dia mandeha ny hira izay voalahatra ao anatin'ny fandaharana, ny hira fanampiny fahavita. Litsana isika rehefa afaka malala idera sy ankalaza amin'ny hevim-boraitra an'Andriamanitra. Ho azy rehefa malala an'Andriamanitra sady masina vamoareo ny soasoavana sy fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tomponsika. Amen. Anaratra fiderana kosa isika rehefa malala io amin'ny mpanao salamo manao hoe tsara ny hideran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindra ary anambara ny famirakonao no maraina sy ny fahamarinanao no ny avo amin'ny valipolofolo sy amin'ny fiandokany fa ampifalinao amin'ny nataonao Jehova ny asan'ny tananao no ioliko. Jehova akory ny alehiben'ny asanao lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Fa tsara ny mideranao Andriamanitra sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindra. Fa ampifalinao ny nataonao tokoa izahay ary ny asan'ny tananao Andriamanitra
no anateranay izao fiderana sy fankalazana ary fiompiana izao. Misaotra anao ihany koa izay tompo no ny famindraponao izay tsy miova eo amin'ny fiainana isanandro sanandro, fa ny fahavelomana izay iainana ankehitriny dia fantatray fa ny fahasoavanao Andriamanitra no tsy naharandritranay. No taominao tany amin'ny tokantranonay tsiraray avy tany izay kavotaona, ary tonga maro eto amin'izao tranonao izao. No samborinao izay ka resinao tompo dia asandratray ny fiderananao ny fankalazananao Andriamanitra. Fa eo anolohan'ny fitiavanao, eo alohan'ny fahatsaranao, eo alohan'ny famindraponao indrindra nefa tompo no ahatserovanay fa olombelona tsy tantera. Maro eo zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na tamin'izay nijereny masinay, na tamin'izay nolazay ny vavanay, tamin'izay nataony ny tananay sy nalehan'ny tombotray. Eny fa na dia tamin'izay rehetrarehetra sainay sy ny fonay aza, dia maro tamin'izy ireny no nampalahelanao Andriamanitra. Mety ho nampalahelo ny manodidina anay ihany koa, dia angatana indrindra ny famindrapo sy ny famelan-kelaka avy aminao. Ry Tompo Andriamanitra ianay, efa nanankina ny fiainanay eo am-pelantananao izay, efa niraikitra taminao ny fitiavanay, koa azonay antoka fa hamonjy anay tokoa ianao ary hanandratra anay any amin'ny hafa. Raha miantso anao tokoa izay ankehitriny dia hamary anay ianao. Fotoan-dehibe sy miavaka eto amin'ny fiainan'ny fiangonanay ity anio ity, satria anokanana anay ireto mpanomponao izay nanotenao anao ho isan'ny mpiray latabatra aminao. Dia mifanainao masina ry Tompo no hiasa aty anatinay tsiraray avy, ahaizanay manome voninahitra anao Andriamanitra, ahaizanay mankalaza anao fa indrindraindrindra mba hatotosa sy halavitra izao fanompoam-pivavahana izay tanteranay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izao. Fa etona indrindra Tompo no ahatserovanay mandrakariva ho andry namanay hiaraka hamonjy izao fotoana izao any an-dalana anafaingana ny diany ianao, ary ho andreo tsy afaka kosa ny antony maro samihafa izay tsy miafina aminao Andriamanitra, dia ampy mizara ho azy ireny mandrakariva ny fahasoavanao. Fa ho anay izay tonga eto kosa Tompo dia mba tsy ho tahaka izay nidiranao eto amin'izao tranonao izao tokoa no ivoahanay eto, fa ho eniko ny fitahiana sy ny fahasoavanao izany. Ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, lay Tomponay sy mpanjakanay, no anaovanay sy hanandratanay izany fahafatisany. Amen. Mahazo toerana ilay makana. Ny fanompoam-pivavahana amin'ny endriny faharoa no iarahantsika mankalaza an'Andriamanitra ny tiany ity ry avaka malala. Noho izany dia tonga sahady eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny hanomboantsika izany dia ny voankazo mamy ho an'ny ankizy sy ny tanora. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira faharoa ambin'ny folo sy roanjato ny andiny voalohany ihany, dia hitsangana ny tontolo andraikitra ho amin'izany ary mitohy avy hatrany ny hira izay ao amin'ny fandaharantsika melo amin'ny vavaka fitsorovana. Andeha hitsangana isika ry ankizy sy tanora hanao ny hira faharoa ambin'ny folo sy roanjato ny andiny voalohany.
teny efa mahazatra ity averina antsika ity dia marina ny teny tompo hoe tsy maneraka manao teny averina. Misy teny manao hoe amin'anaran'ny tompo ny falia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray ny falia. Aiza ary misy an'izay moa? Mba ataovy mafimakely azy Filipiana faefatra indimy faefatra dia Kristy vazivazy hoe katikataka fa isentery io na tsy dia rena akory ary amin'izao alady fahatelo ny volana desambra raika roapolo amby roa arivo izao dia very izany telo izany. Ny falia mandrakariva amin'ny tompo hoy izaho indray ny falia. Fa maninona ary tsika nasaina mifaly satria ety ambony tany sika. Ety ambony tany mahitantsika inona hoe filazan'ny faly? Fahoriana. Tena marina izany fa na ny kristianina na ny jelikilisa dia mahita fahoriana. Fa isika kristianina kosa dia baikona mihitsy baiko raha tsisy hoe fingaviana fa baiko ny falia mandrakariva amin'ny fotoana rehetra izany dia mety ho sarotra tokoa izany a raha misy hoe manjoa ao an-trano dia mifaly ianao nefa dia baikona tompo fa mila mifaly sika. Misy mararina dia nainana mararina izy dia raha izay nefa mifalia fa marina ny tenin'Andriamanitra ka andramo tokoa fa raha mahay mifaly ianao mahay mankasitraka n'Andriamanitra amin'izany zavatra rehetra izany dia ahazo fiadanam-po. Tena manandrama na mbola tsy manandrana fa raha misy zavatra sarotra dia avinao izany dia misaotra dia misaotra tompo ity zava-manjo ity dia dimeo fifaliana fa tena maina miaraka amin'ny vava ny zava-manjo izany indray ary nantinao amintsika rehetra amin'ny mpiandro ity. Ny katikomenina pôlesina izany zao dia manana fifaliana miavaka izy amin'ny mpiandro ity na navoaza amin'izay raha efa nataovaka izy izy efa natolotra amin'ny tompo an'io izy izy tena mihitsy milaza tsy anabara amin'ny tompo fa ho azy anio ampitso ary mandra-piara amin'ny finaina. Dia isika rehetra koa ampianarina baikona tezaina mba hifaly mandrakariva dia lalam-piainana kristiana izany andrano isan'andro isan'andro na misy sarotra tohina mifalia mba ampiasantsika fifaliana mihoatra n'izay hitantsika amin'izao tontolo izao dia fiombonana amin'ny Jesosy Kristy ilay tiantsika. Izy amin'ny tialoha Jesosy isika izy zao tiantsika izy ka ny tiantsika voalohany izay tsika vao nanolotra ny fontsika ho tia azy. Io Jesosy izany no zava-dehibe ataovy ivo ny fiainany tsirairay. Saiko hitsangana teo indray izany ilay efa nitsangana teo amerina mafy atia mba azontsika mivelona amin'ny tsara. Eny ary dia manisa tena dia atao vakina le tionona le andrenitrota masina dia lazaina tokosiany dimy isa roa telo. Ny falia mandrakariva amin'ny tompo hoy izany indray ny falia. Filipiana faefatra andiny faefatra. Valatsika Jesosy misaotranao zahay fa asainao mifaly indray manomboka amin'ny amin'ity na inona zava-manjo ary fifaliana miaraka aminao Kristy mihitsy fa efa mitondra ny entany mavesatra tolona asyjaliana ianao ary mpianolotra fifaliana amin'ny fiainana andavanandro ambara-pialana ety dia anao midera anao mihatsy ary dia amin'ny anarana hoe lelianina zome misaotra sy mankasitraka anao ao amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia misaotra tompo amen. Afaka mipetraka izy. Amen.
Renay amin'i Jesosy Kristy misaotra sy mibera amin'ny voninahitra anao izahay. Misaotra noho izao fotoana izao, misaotra noho ny azahoanay hiain'izay ny teninao ary andray koa ny hafatrao. Dia mangaka taminao ny fanahinao masina izahay Andriamanitra mba avitsay amin'ilay tsirairay avy izao, ka tsy hiverina aminao ny fotsiny ihany izao teny izao raha tsy efa marina tanteraka ny asa izay ampanaovanao azy. Dia mintsy mananteny izahay fa Andriamanitra tianay tokoa ianao, koa tafio ny fanahinao masina tanteraka izahay mba azahoanay mandray izany teninao izany. Dia misaotra anao indrindra Andriamanitra. Amen. Miara-bango sy iaino ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia ho hita ao amin'ny Isaia toko faharoa andimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Isaia toko faharoa andimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Toy izao ny voalohany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao aho Jehova. Fa na dia tezitra tampo aza ianao dia afaka mifahakezenanao ka mampihinay ianao. Indro Andriamanitra no famonjena dia atoky aho fa tsy mba atahotra. Fa Jehova Tompo no erika sy fiderana fa efa namonjy ahy izy. Ho amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny lohan'ampamonjena. Ary teny ianao amin'izany andro izany ka na hoe miderahany Jehova miantsony anary. Ampahafangaro any amin'ny firenena miasa, ampahatserovy fa efa misandratra ny anary. Mankalaza amin'ny Jehova fa asa lehibe no nataony. Ary eo ka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany, miantso mafy sy mioby riponina amin'ny ziona fa lehibe ao afovoanao ny Ray Masina Israely. Mbola hofisatsika famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitanareo ny filazantsara soatan'io. Luka toko voalohany andimy fahafito amby dimampolo ka hajanona hatramin'ny enina amby telopolo. Luka fahadimy amby fito amby dimampolo ka hajanona enina amby telopolo. Ary tonga ny andro hahaveloman'i Elizabeta dia niteraka zazalahy izy. Ary niara-monina taminy sy ny havany nandrefa efa nanimbiazon'ny tompo ny famindratony taminy. Dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamoniny zaza izy. Ka efa saika ataony hoe Zakaria araky ny anaran-dray ny anarana. Fa ny reniny namarika nanao hoe tsy izany fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy, tsy misy na idiray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarana izany. Ary manao baitromona tamin'iray izy ireo izay tokony tiany atao anarana. Ary mangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarana. Dia gaga avokoa izy rehetra. Ary dia misotraka miaraka tamin'izay ny vava ka afaka niteny ny lelana. Dia niteny izy ka nidirana Andriamanitra. Dia raiky tahotra izay rehetra niara-monina taminy. Ary niteny tany avony anjory rehetra ny lazan'izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandray dia nandafaka izany tampony ka nanao hoe ho zazahoana ilay io fanontanan'ny tompo no azy. Ny episty voalohany ho an'ny Tesalonianina, toko fahatelo andiny fahaenina ka hatramin'ny
Fa tonga aty aminay ankehitriny ty oso avy taty aminareo ka nilaza tena sy taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovana tsara anay mandrakarivo ka maniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Noho izany revalahy dia nampionanay teo amin'ny farateranay sy fahombianay rehetra ny vonareo. Fa ankehitriny very izahay raha toetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana no saotra azonay avary an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay hifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray amin'ny fangatananay fatratra andro aman'andro ahitana ny tavanareo sy ahatatera ny tiampy amin'ny finoanareo. Ary Andriamanitra raitsika ane sy dia tolotsika anitsy ny lalanay ohatra aminareo ary ny toko ane tombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo mba ampiorina nareo sy anatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiaviany Jesosy tsika amin'ny masina rehetra. Ray masina masina ray fahamarina teo Irohan'ny tsangan'indray aman'ireo fanjona anambara miakatra Andriamanitra antsika enira fahadimy ambin'ny roapolo ny andininy fahatelo no ataontsika ary tsangana isika. Fanahy Kristy lay fanahy masina mpampifary mitondra fifaliana manokiny rehetra ary satria tamin'ireny Elizabeta izay reny zao satria amin'ny antsoa Maria izay ankizy vavy ny tompo nanaitry mpiara-miasa amin'Andriamanitra an'Andriamanitra amin'ny famonjena amin'izao tontolo izao. Izany fanahy izany miavana miasa mahery anatintsika ka na eo raha izay mety tebiteby mety mifanahina na eo raha izay mety adidy sy alaika tsy maintsy atrehiny ihany koa ny fanahy masina le ampitoetra amin'ny fotsika ary amentsika fifaliana mandrakariva dia fifaliana maharitra indrindra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Izany tenin'Andriamanitra izany no fanomezana milohan'ny fotoana omen'Andriamanitra antsika amin'izao vanim-potoana ny Krismasy izao. Fa izany koa zanako atao tendihan'ny fanantenana ny fanomezana sady omeny tompo anareo amin'ny kialeny ity. Dia ny tenin'Andriamanitra atao omeny stilo amin'ny Romanina. Romanina toko 12 ka ny andininy voalohany. Romanina toko 12 ka ny andininy 12 tapany voalohany. Romanina toko 12 andininy 12 tapany voalohany. Paoly apôstôly rehefa nitaly amin'ny fanahy masina no miteny mety manao hoe mifaly amin'ny fanantenana.
mifaly amin'ny fanantenana. Anisan'ny zavatra iray apa izay miombona amin'izao fotoana izao dia ny ady atrehina amin'ny valanaretina Covid-19 izany. Ary miara manaiky izao tontolo izao fa tena mampitona faisana antsika zanak'olombelona sy ny tontolo rehetra miafitrika izany valanaretina izany. Dia miova daholo ny fiainany firenena lehibe atratia amin'ny firenena madinika samy miova avokoa. Mirodana avokoa zay leverina fo mafiorina sy tsy azozorozony na amin'ny lafiny politika zany na amin'ny lafiny toe-kareny zany fa indrindra amin'ny lafiny sosialy sy amin'ny lafiny fifandraisan'ny olona samy olona. Dia miova ny fiainany ary raisika eto Madagasikara koa raha miavana dia samy mahatsiaro fa tena miova ny fiainantsika. Fa taloha raha mivoaka ny trano zany ianao ka misy zavatra manelinely mety amin'ny tarehinao dia tsy azonao ny ainao. Fa amin'izao fotoana izao ianao vao misy rivotra mitsotsotra mamely ny ativava dia tonga saina tapokanao adinoko ny masaka dia very ianao. Fa raha taloha zany ahy zay masaka nadiny tsy maneno zany. Miova daholo ny fiainana hatramin'ny fifandraisana zay hoe fomba fitenitsika malagasy fomba fitenitsika izao hoe zay mahavanivanky tiakana. Fa hoana hoe zany izy amin'izao fotoana izao zay mahavanivanky sy tia havana zay a tsy le hoe kopakopaka koa fa mikopakopaka ilaina ihany dia potsarika ny vavady ilaina ihany fa le mitsofoka ny trano zany zao zay mahavanivanky tsy tia havana. Dia mampieritreritra zany. Misy koa le fomba fitenenana hoe homarika ny fihavanana andeha isika ifanaitana. Hoana hoe zany izy zao marika ny fihavanana andeha isika mifampikopakopatanana fa tsy fanaitana. Miova ny fiainantsika gana novaina Covid-19 ny fiainany zanak'olombelona tena miova tokoa fa mbola manoatra lavitra noho izany miavako ny fiovana zay niseho rehefa nanomboka notoriana ny filazantsara. Mety anao ankehitsy rehefa fa dia mieritreritra mandeha masaka hoe zandro paster ohatran'ny sakalady ihany e. Fa raha mijery ny fiainan'ny Paoly apôstôly manokana reny ilay miteny hoe mifalia amin'ny fanantenana dia tena nanova ny fiainany mihitsy ny filazantsara, nanovamova ny fotom-pisainany, ny tontolo iainany dia tena novay zany filazantsara zany avokoa. Ahoana koa ny anarany taloha dia hoe Saoly. Kanefa noho ny filazantsara Kristy izy avy zao lasakasana Paoly ray zao noho ny amin'ny filazantsara Kristy liava ilay Saoly fahavalo, ilay Saoly prehareha, ilay Saoly faratapony amin'ny fahalalana dia novay ny filazantsara lasa sakaizan'ny filazantsara, sakaizan'ny mpitoro filazantsara, lasa lehilahy ny fanitretena sy ny fiaretana amin'ny mafy noho ny filazantsara. Tena mivake zany tiavako raha raisika loko zany dia hoe loko mainty lasa mivadika fotsy, loko fotsy lasa mivadika mainty. Tena zany ny fiovana liavako teo amin'ny fiainan'ny Paoly apôstôly. Ary tia miantoko mifampizarana mpino tany Roma sy manerana amin'izao tontolo izao mba samy aritsiary tokoa sika. Fa tena manova ny fiainan'ny olona, manova ny tantaran'ny fiainan'ny olona sy ny firenena ary manova n'izao tontolo izao ny filazantsara. Riavako malalao tompoko zany Paoly apôstôly zany ilay Saoly fahiny dia nandeha koa tamin'ny fireharehana, nandeha tamin'izay dany ny kibony sy ny sainy. Fa rehefa novay ny filazantsara izy dia tonga nandeha tao amin'i Kristy, tonga nandeha tamin'ny fitiavana ary zany fandehanana amin'ny fitiavana zany indrindra no esahany eto amin'ity toko faharoa ambin'ny folo ity.
ahoana zany mandeha amin'ny fitiavana izany, ahoana zany ty sy mifankaty zany. Lambarany Paoly tsara hoe ny olona mandeha amin'ny fitiavana, ny olona mandeha amin'ny Kristy, ny olona minaza fatia dia manompo an'i Kristy sy ny hafa. Ny olona ty, ny olona mandeha amin'ny fitiavana, ny olona ao amin'ny Kristy dia manompo an'i Kristy sy ny hafa. Hoana ny filavarana azy hoe mifaly amin'ny fanantenana izy. Tokony mitantaratra eo amin'ny fiainan'ny mpino zany ny zavatra hita teo amin'ny fiainan'ny Paoly apôstôly, dia ilay manompo amin'ny fifaliana. Ny olona tia zany, ny olona mifankaty zany, ny olona mandeha amin'ny Kristy dia olona manompo amin'ny fifaliana. Avanga teo nefa voankazo mamy nambaraka amintsika teo, asa taran'ny Paoly apôstôly avokoa hoe mifaly mandrakarivo aoito oza ray, mifaly mandrakarivo. Ary dia izy hoe mifaly amin'ny fahatenana. Teny amin'ny lalany Damascus dia no tena naisehony zany fiovany zany teo amin'ny ampisin'ny Paoly apôstôly. Ka lahy Paoly apôstôly zay nijanona fotsiny tao amin'ny fahatany Jerosalema sy manodidina, ary mandeha mivoaka izy dia manentsika ny kristianina, dia lasa miova ny fiainany sy ny ampisiny satria lasa nitety vazatany maro izy noho ny fitorinan'ny filazantsara ny Kristy. Lasa nitety fienena maro izy mba ho famorenana fiangonana mitory amin'ny Kristy, ary lasa nanohatra taratasy maro izy ho fanehoana ny tany ny tany fa izany Kristy zany no tena tiantsika, ary manotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana mba ho famorenantsika, ary metika indrindra ny andehanantsika ho aminy ka mititsika azy amin'ny fifaliana. Zany no be ny tenin'ny Paoly amin'ny fitetezan'ny fahatany, amin'ny asa tao indrindra fa amin'ny asa soratra izay misoratana. Marihana tsara fa i Paoly tsy milaza eto hoe miasa amin'ny fifaliana, fa hoy izy hoe manompoa amin'ny fifaliana, ao anatin'ny fifaliana. Zany no nambaran'ny Paoly apôstôly dia tsy mitany masasarana izy tao anatin'izany, ary tsy natao zavatra ny ainy fa tahaka ny komando manolotra ny ainy ho an'ny fireneny ireny, tsy matahotra ny fahafatesana. Dia tahaka amin'izany Paoly apôstôly mandeha ny mahavahady izy, ny alohalalana ny toy filazantsara izy, ary tsy misy ninina natahorany teo amin'ny fiainany ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Dia fanompona be, fanompona mafy, fanompona feno fanenjena sy fahakalana, fanenamany fahiny no mifofony aina ankehitriny, ary ny olona nenjeny fahiny no tonga namany miara-miaritra ankehitriny. Ry avako malalony tompo, zany ny fiainan'ny Paoly apôstôly, olona niara-doza matetika izy ary niara-tahoriny. Loke jeretsika amin'ny filaza ny Korintianina faharoa farany ambin'ny folo, Korintianina faharoa farany ambin'ny folo. Zao ny ambaran'ny Paoly apôstôly, Korintianina faharoa farany ambin'ny folo manomboka eny amin'ny fahadio ambin'ny folo. Zao na dimy amby roapolo, zao no lazany eny. Intelo nokaponina tamin'ny azo aho, indray maka notoram-bato, intelo vaky samby, indray andro sy iray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Mandeha matetika aho saiky mahita loza tamin'ny ono, saiky mahita loza tamin'ny ziola, saiky mahita loza tamin'ny tokotany namako, saiky mahita loza tamin'ny jenilisa, saiky mahita loza tao tanànako, saiky mahita loza tany amin'ny efitrako, saiky mahita loza tany amin'ny ranomasina, saiky mahita loza tany amin'ny rahalasambo ao. Dehibe avako no tamin'ny sainy aho, ny amin'izany loza manatambo izay miaran'ny Paoly apôstôly zany, ary maniny fotsiny ny fidadrana matetika izay nahazo azy. Fa dia ny mahagaga rehefa nanezao na ny fiainany na ny filazantsara nalefa ny sosoatany dia manentana mandrakarivo izy ny amin'ny toy ny hifaliana sy iainana amin'izany fifaliana zany.
dia gato namany koa manao hoe fa dia lehilahy manao loatra ty Paoly apôstôly ty olona efa tsara toerana no miala tamin'izany toerana zany ka lasa nivala le toerany enjeny indray rasina koa toko moa avako amin'ny taona loavy dia isy mpanompon'Andriamanitra iray zay ny sotoronona teo afantatsika ihany maro antsika ny mafantatra azy dia zay pasteur antsoina hoe Samuel na Samson na Son mpitandro isotoronona izy amin'ny hetotaona fa dia ankalaza amin'izao bily fa 5 taona mampitandrona azy izy fa isotoronona ihany koa izy ny fiainan'izany mpanompon'Andriamanitra zany tiako hisarena amintsika ihany zany mpanompon'Andriamanitra zany dia nipotra taminato hoe fiangonana manana maizy azy akatsika ihany koa tonga ny fiangonana FJKM malaza firaisanisy tena tsara toerana tokoa izy tena tiany fiangonana na dia niatikady mafy ara ny fiangonana ny zavatsarotra nalovany fiangonana fa samy teo no tota dia tena tiany fiangonana tokoa izy arapitaina daholo ara moa ny tanyraitarehetra rehefa milanja sy rehefa mijery aina hoe ty mitenenina dia anisan'ny tena manana maizy azy atao amin'izany fiangonana zany fa ity avako kirana dia manana foto-kevitra hafakely izy sao ny foto-kevitra hafakely tao amatiny amin'ny asa fanomponany tokoa izy a tsy tovy amin'ny Paoly apôstôly fa maezaka kosa mba hanahaka azy fa raha dia tsara raha toerana misy any dia ahitoko filazantsara amin'ny toerana sy ny sehatra rehetra efa nitoko tany ambanivohitra ao izy toro tamin'ny fiangonana lehibe atao ambokalaza fa andenga hiala amin'izany fiangonana zany sy misy disy atao sy norohany izy fa tonga dia miala izy miala tamin'ny fifaliana dia nanombonteny izy lasa toniany FFKM zany toniany FFKM zany ao toerana ambony zany fa dia toerana pour des points final tsisy toerana hoena zany mpiaso fiangonana zany no latera latsaka ambany mpiaso fiangonana amin'ny FJKM maro fa tsy nampahinina azy zany toerana tamin'izany mahitany manaolana tokoa zany iaina ny mpiaso fiangonana zany fa tsy vita zany a rehefa hitandray zay dia hoe koa izy anisany tena sahiana ihany koa ny mpampianatra eny amin'ny kolejy dia nijanona indray izy amaton'ny FFKM lasa izy nampianatra eny amin'ny kolejy eny mato dia isan'ny mamarana azy dia raha tamina eto moa zany misaina amin'ny tany rehetra hoe anao amin'ny toerana mbananana dia amin'izay rehefa amin'ny sotoronona dia mba mananana fa izy le ana dia mifanohitra amin'izay mihitsy ny azy ny fotosainany zany mpampianatra eny amin'ny kolejy zany hoe dia inona moa zany dia titre ny anao professeur aloha dia izy ihany mitondra fiangonana eo somary mbola sarisahirana mainka mitsy fiangonana hoentina fa izany lana fa dia tena afakely mpanompon'Andriamanitra ty lay fa tena tarom-pifaliana nanaovany asa fanompona rehetra ary efa mampahira ilay sy mifampizara aminay izy dia tena mahatsiaro fifaliana koa zay miaraka aminy maro fa tsy mitovy amin'ny aretan'ny Paoly apôstôly ny aretany fa tahaka izany mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra le ny mahafaly azy ny loharan'ny fifaliany dia tsy ny zavatra hitany maso akory na ny zavatra ataon'ny olona amin'ny tena akory fa ny tena fifaliana dia ny manompo amin'ny Jesosy Kristy miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary mahafaly any Kristy sika rehetra liavana samy mpanompon'Andriamanitra daholo fa tsy ny mpitanana sy ny midekola sy ny olona na ny mpiandry any fa rehefa tsy mpanompon'Andriamanitra manatsika dia itsika hoe mpanomponiza moa zany tsika samy mpanompon'Andriamanitra daholo sika dia mba inona moa zany mahafaly antsika mpanompon'Andriamanitra inona ny zavatra tena mahafaly antsika fara ny Paoly apôstôly eto le afaka ny olona tena tia ny olona mifankaty dia mifanompo amin'ny fifaliana inona zavatra mitranga inona zavatra miatso dia faly sy mpanompon'Andriamanitra manakahita raha tsy olona le avana dia zao ny tira sonarina zao ten'Andriamanitra zao dia zao tsara fanompona fa ny tena jeren'Andriamanitra amin'ny fanompona dia toetonao entinao manahoana toetonao ao lay toe-po mbola misy zaozaona ve lay toe-po mbola te hiavaka ve lay toe-po
miandry zavatra ve fa raha reny moa apôstôly eto amin'ny toepondry aby raha dia tena faly satria mananjara Kristy tena faly satria novay Kristy ny fiainany ka tsapany fa nanemponjara izy naiza misy azy dia Kristy no antony fifaliany ary tena mampifaly azy iavako malalona ary ianao mbahoana ary izao mbahoana isika mbahoana any mitokantrano anankiray miteny dada sy neny tamin'ny zanany tena tiako mba hampifaliana ianareo ankizy amin'ity krismasy manaraka ity ka inona ny zavatra tena mahafaly anareo ataoko anareo samy mety tsy teretraretra ianareo rakizy efa manao veo fa trano tany samy mety mafanandrivy ve zavatra nyteneninareo no resaka zay ny dididika ataotoko inona no mahafaly anareo rakizy enteny rezono hoe aleoatra amin'ny mahazatra anao dada efa tsy mety tsony a efa sarotra ny vitipiainany zao sarotra ahoana moana ianao ie mbola mianatra ahoana moa fiatraika ny vitipiainana aminao tokony mba ampiakarina kely ele faravavo somary petsapetsany zay enya rehefa anao fanomezana eny mitototia ataoko le fanomezana misy sarina po ireny no somary tsotsotsotso sy le poma veky izy any le batrafizany anga sy le poma fa le hitaneny rehefa le telefona le ordie le misy sarina poma montanosiny iavako malalota zany mampifaly ety izy fitaova serasera avo lenta ary mila tsotakabity fa inona kosanao mahafaly anao mpanompon'Andriamanitra zaso ianao inona ny mahafaly antsika tsara ny fitafina mba miovaova amin'ny krismasy tsara zany tsara ihany ko sakafo mba miovaova namara mifanaova azy faly atao atao manaraka taina mapasitely be ona ny taina maitsomaitso zao ny taina dia ataoko zao eky mahasa aloha isianany zany amin'ny krismasy fa samy manana ny fifaliany ny rehetra fa mazava ny mahafatra Andriamanitra ao anao iarako am'ty ny tena mitondra fifaliana ny tena mahafaly fa tena le mijany ary anaro fa tena le mitaintaina ary anaro fa tena le no misento dia mifampona an'Andriamanitra mifampona ny fiangonana mifampona ny hafa amin'ny fifaliana fa tsy ny fifaliany ny tany zay miankina amin'ny hoanina sy mitafina ary sotro fa ny fifaliany lanitra kosa mifahatsiarovanao fa eo aniranao Jesoa miaraka amin'ny Jesoa anao ary sy aseo fidiny Kristy anao ho mpiara-miasana ary zany natokany Paoly laza hoe mifalia amin'ny fanantenana dia sorako an'Andriamanitra moa zanako isany fa zay no zareko tamin'ny namana maly hoe tsy mbola mahazo invitation betsaka no tamin'ity taona ity pasteur be invitation satria invitation enina amborompolo be zao mazo ao anatin'ny ray andro sy ao anatin'ny ora mitovy mbola tsy mahazo am'izany tamin'ny androm-painako manontolo fa tamin'ity taona ity avosendany zany hoe samy manana zay fety atao laonareo zanako rehefa aveo sasany manana dia sasany manana dia sasany fa tsara ho fa ny tena fifaliana azy zanako dia ny manompo amin'ny Kristy mivavaka mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra manampy ny hafa manao zava-dehibe ny asan'ny fiangonana ka vitsy zay ny fiomanana fa izao vo teny hotsaka ny tanimboly ho banainy fanasamto andia ny fanantenana ho atso anara-maneso ny anaranareo fa tena mba anarana izy varako tokoa any amin'ny fianakavity fa rereto amin'ny fiangonana fa mba hiverina indray ny fanantenana tianantsika ary zany ndrindra no samy Paoly amin'ny andian'ny faharoto manao hoe rehefa manompo ihany dia manompo ihany koa amin'ny fanantenana
Mamkoa amin'ny fanantenana. Teo aloha dia nitoeko eto manoko ny jerena. Fa miteny anaty kosa hoe Paoly eo ihany ny toeko. Fa mila manana tanjona eo amin'ny fiaina. Galako dia tsy adino mihitsy ny teny anankiray izay. Hitany any anao fa somary sarosarirana tonga fitombavary amin'ny tafo rehefa atao anazy izay. Io izy hoe asivy tanjona amin'ny pastera. Dia tanjony foana jerena amin'ny fiaina. Dia tena tsy adino mihitsy izany eo. Fa tena izany teo rehefa ny Paoly apôstôly fa sariany impino tany sariany impino rehetra. Rehefa manompo an'Andriamanitra dia mila manana tanjona. Rehefa ilay pastera Samson any resako teo aloha. Hoe amantsy tena mazany zao be no eritreretinao tsangabato amin'izao biby zao. Dia izay atao pastera dia mety daholo tena miara-mivavaka aloha tena zanatratro tena mety. Izy tsotra be izay. Hoanao izay fanaikany dia fahazoazonareo izy. Hoanao izay mbola tsy nahita dia mitanareo na tsotra mbola tontona atao amintsika izy amin'ny taona ho avy. Mety tondroa izy amantsy any. Tsy mety kosa zao koa zany. Ny mpino tsy miazakazaka any tsy milomano anaty ranomasina koa. Ka dia mitsoraka dia any dia tonga any Mozambika anao tonga any Mozambika any Katsety eo dia any Katsety. Tsy mety zany. Fa tsy maintsy misy tanjona izy zao ny tanjontsika. Dia zany teo iavana ny olona manompo an'Andriamanitra. Tsy maintsy manana tanjona ary ny tanjon'ny kristianina. Izay tanjon'ny Paoly apôstôly dia ny fanantenana. Ny fanantenana kristianina izay azo fitinina amina zavatra voalohany dia ny fanantenana fitsanganany tena amin'ny maty. Ny fanantenana aloha natao maitsomaitso ny soatra fanantenana iny dia mino izy ireo fa ny fitsanganana dia tsy maintsy ho avy. Rehefa avy ny fahalalàna Jesosy amin'ny filegana ny fahalalàna. Fa tsy ny fitsanganana maty ihany fa indrindra ny fiainana mandrakizay. Zany no atenen'ny kristianina. Zany no mahatonga azy hivavaka. Raha tafaresaka tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny efijery eo mareo mampimaly. Dia zany no mamara ampahireny Jesosy ny kristianina. Hoanareo izay tokantrano rehetra tsisy tsinona aloha raha tsy tonga dia am-piaingonana ianareo satria iaraha malala ny zava-misy, iaraha mahafantatra ny zavatra mitandrika amin'izao tontolo izao. Fa hoanareo izay tonga am-piaingonana kosa dia ampahirezina manakarivo ianareo. Tsy hoe ianareo tsy matahotra na hoe ianareo mbola indeka tsy hanotairam-biry. Sia rehefa tsy mitandrina tsika dia tahaka ny olona rehetrarehetra ihany. Fa zao kosa ny zava-dehibe ao anatintsika. Na eo ary zany rehetrarehetra zany. Rehefa manay andraiky tsika dia manana tanjontsika. Dia ny fanantenana fa mbola isy ny fitsanganana maty sy ny fiainana mandrakaka izany mampahirintsika ary mahatonga antsika mbola hatra amin'ny fitaovana. No hoe manompo amin'ny fanantenana zany avako dia manompo sady manantena zava-dehibe. Ka na eo ara izay mety fahenjena, na eo ara izay mety toe-batana sy toe-tsaina, izay mety kilemy heveriny zao tontolo zao, na dia eo koa ara izay mety adidy lehibe. Ny olona manompo amin'ny fanantenana dia miara-miasa amin'ny Kristy amin'ny tiava, miara-maosy miaraka foana amin'ny Kristy, ninona mitranga ninona mitonga satria ilay fanantenana no velona sy miasa ao anatiny. Ka na inona mety handritrika azy, na inona mamingana azy dia miarina mandrakarivo izy satria ilay fanantenana no ataony eo anoloany mandrakarivo. Ely afaka malalao toko amin'ny olona manana fanantenana, ny aretina, ny vesatry ny adidy manandraikitra, izay endritry ny fahafatesana dia tsy mangenjy azy rehetra ny fatana fa mbola hitsangana izy. Ary mbola andresy zany rehetrarehetra zany. Dia afaka malalao amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity ity dia mamelona anao ary mampitraka anao fahaza mitanotrika amin'ny toe-javatra sy toe-piainanao io. Aza milofika amin'izay mety tsy fahafaterahan'ny nofinofinao sy ny eritreritrao fa manana fanantenana mandrakariva. Fa tsy amin'izao fiainan'izao ihany ny fiainantsika. Fa raha mbola misy fony farany tsy foana ny fanantenana. Ka ny fisian'ny seto sy ny fifaliana mandala ireny rehetrarehetra ireny no voainga mbola mitaiza sy manifonifonotsika ka etantsika fa any andro amin'ny volana ny tao
amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty dia farotsy amin'ny Kristy isika ahitarika atsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Feny zany rehetra zany izaho syanao ankehitriny samy mamanjavatra zay mamono atsika, samy manana ny enti-pahafatesana eo amin'ny fiainana. Ny Paoly fanenjehan'ny kristiana, ny Paoly fahoriana sy ny figadrana, ny Paoly eso sy ny latsa, ny Paoly fahafatesana maritiora, zany mety ny fahafatesana teo amin'ny fiainana. Fa ny asy ianao ankehitriny samy manana ny enti-pahafatesana tsirairay avy. Mety tenenao hoe za mbola velona tsara pastera tsomoy afa manana marary, mbola velona ianao ihany. Fa mahazo hoe karazam-pahafatesana mahazo maro ankehitriny. Le tokantrano any tsy dia milamindamina tsony ny sasany, enti-pahafatesana zany. Any amin'ny asa mandrana mifanjero ny mpiara-miasa satria samby teny sofotra, enti-pahafatesana zany. Amin'ny fiarahamonina andavanandro samy manaiky ny rehetra fa somotra ny zavatra rehetra, mijaly ny rehetra, tsy maharaka itsony ny eto manana fa isanandro sanandro misy fisorotany foana. Fa isanandro sanandro koa nefa dia mamela isanandro sanandro ny valana hitiny, mamela isanandro sanandro ny fahasahiranana ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora sy ny lehibe. Enti-pahafatesana aloha zany. Fa etahan'ny Paoly apôstôly sy fiavaka amin'ny ity alahady fahasivy amin'ny volana volana desambra ity raika roapolo arivo mahapoa amin'ny fanantenana tsy tokony misakana izany amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra enti-pahafatesana rehetrarehetra ireny fa antsoa Jesosy miaraka aminao izy amin'ny fifalinanao amin'ny fanompoana fa indrindra aza mijery olona, aza vahina midika ambany fa jery Kristy, mpanjiny ny azo fijaliany Kristy dia hovelona mandrakariva ny fanantenana ao anatinao. Dia maheresy matanjaka aza mataorina mivady-po fa na manjombo na aza mifaravoatolanitra ny arety aza milofiky na mety mahomby aza isehatra sasasaminao aza mifalifaly amin'ny fifaliana zao tontolo zao fa manetretena ka manompoan'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ary tsarovy mandrakariva ry afa fa na inona sika sy fahasahiranana efa manana anjara ao Kristy isika, efa manana plasy sady d'honneur no rezerveany amin'ny fanjakany laniko zao sanao. Fa ny tompo Jesosy raha mpahery mpianana tao anatin'ny fahoriana dia no tompo ao mijanoko fianakany folo andeha dia ho avy ndraiky andraina alohan'ny antony ka zay hitoerako no toerana aloko plasy d'honneur ke zany ko manompo amin'ny fanantenana diavako na inona mety fahasahiranana lalovany zao tontolo zao, na inona fiovaly eto amin'izao tontolo zao ianao kosa maheresa manakariva ka manompoa amin'ny fanantenana. Ry katekomeny nandia amin'ny fanantenana antson'Andriamanitra ho anareo, fa antson'Andriamanitra ho anty fiangonana eto ambavadiny tafo zao fanolorantenanareo zao no tefen'ny tompo anareo tao anatin'ny herintaona fa tonga kosa ny hotsahanareo amin'ny sahan'ny tompo ankehitriny ny firarintsoa ataon'ny tompo anareo areona ny fiangonana dia hoe tena anovany fiainanareo sy miampipisinareo tokoa reny tompo Jesosy tsy tao anatin'izay herintaon'izay ihany po amin'ny fiainanareo amin'ny tompo tena hitondra fanantenana tokoa ny anareo eto amin'izao fiangonana zao ka tonga ny fijaikeo amin'ny vadiny tafo ny biby rehetra ho aminy ho tena velony ny fanantenana ka tsy hijeriny ankehitriny ihany fa indrindra hibanjina no avy. Dia tazomy mandrakariva ho fanena ny tenin'Andriamanitra ny fampahirizantsika tamin'izao anio zany tsy ho anareo ihany fa nareo raha emangreny ho antsika fiangonana manontolo ho anareo diakonina ampia tsarovy mandrakariva fa ninonina miatra, ninonina manjo, ninonina zava-misy dia mazava mibaiky tolomany filazantsara mifaly amin'ny fanantenana. Eo an'Andriamanitra hoe mivonahitra fa mifanahy kosa hitahiry anatintsika ny fanahy ny fanompona dia ny fanompona am-pifaliana sy ampitiavana ho voninahitra Andriamanitra. Amen.
fiainam-panompona ianao hoe inona no mba efa fiovana nisy teo amin'ny fiainanay tamin'ny alarany le tenin'Andriamanitra izay nambara sy notoriana taminay tamin'ny fotoana maro samihafa ireny fa nampahirezanao anay tamin'ity androany ity fa isan'ny fiavaozana sy fiovana lehibe izay tokony hanananay dia ny anonkonay ianao amin'ny fifaliana na inona zavatra mitrano na inona zavatra miseho na inona toe-javatra mifamoafo eo amin'ny fiainanay dia tokony hanompo anao amin'ny fifaliana izahay indrindra tompo mba tsy ho fiatsaram-bela tsy nilazanay fa tianao izahay ary olona mifankaty izahay mandeha ao aminao Jesosy Kristy izahay kanefa tsy manompo anao amin'ny fifaliana
ny tompo andriamanitra renay misoatra ny amin'izany izay nampaherezanao anay fa fitiavanao no mbola ilazanao ny tenao aminay tsiraray avy ka amelona amin'ny fanantenana ty anatinay fa anompo anao tokoa izay amin'ny fifaliana. Nampahafantarinao anay ihany koa fa isan'izay fiovana tokony hanananay dia ny fanananay fanantenana ny amin'ny fiainam-panomponanao ka satria izay manana tanjana tompo dia ny fitsanganana tena maty sy ny fiainana mandrakizay ary izany no tokony ho antony mampiredareda ny fanantenana ty anatinay ny amin'ny fanomponanao Andriamanitra ka ho gaga ny afo ho gaga manodidina anay raha mahita ny fiainam-panomponay anao amin'ny fifaliana no ny fanananay izany fanantenana izany. Tery izao ty anatinay tompo ny teninao mba hahaizanay mandeha araka ny sitraponao indrindra amin'ity fotoana amin'io ity anokananao ireto zanakao isan'izay mpiray latabatra aminao dia ianao Andriamanitra mihitsy no hiasa ao anatin'izy ireo ka olona vaovao aminao Jesosy Kristy hanompo anao amin'ny fifaliana hanompo anao amin'ny fanantenana dia mivavaka manokana ho an'ny fiangonana indrindra ity FJM Ambavadiny Tafity mba tena hanompo anao tokoa ny tsiraray anatanteraka ny zara-panompona manandrify azy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomeno amin'ny tsiraray avy ho amin'ny fifaliana ary amin'ny fanantenana ihany dia mivavaka manokana ihany ho an'ny fiainanay tsiraray avy naiza toerana misy anay ny fiainanay manontolo ny tompo dia mba ho fiainana manome voninahitra anao ho fiainana modely ho tarafin'ny hafa fa miaraka tokoa izany manompo anao izany mivavaka ho an'ny kristiana rehetra manerana izao tontolo izao aza velanao kivy aza velanao hitanondrika manoloana ny zavatra miseho sy mitrano fa ataovy mahatoky anao ka mbola hanompo anao mandrakariva amin'ny fifaliana ary hanompo anao mandrakariva amin'ny fanantenana mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ianao tompo no hitany tompon'andraikitra rehetra ny mpitondranay ny hatramin'ny voloka hatramin'ireo mpiara-miasamy mba ianao Andriamanitra miasa ao amin'izy ireo ka na dia sarotra sy mafy tokoa aza tompo ny asa dia hanana fifaliana sy fanantenana izy fa ho avy ianao ary efa tonga ny fotoana izay atongavanao amin'izany indrindra no amezanao ny tany sy ny valim-potio anay tsiraray avy izay manompo anao dia mametraka ny fiainan'ny firenena eo am-pelatanana ihany koa miditra ao anatin'ny mianara-pahasalamana indray izahay dia mahatoky fa hiary ny olona ao tsiraray avy amin'ny valana reto ianao indrindra moa hanome fanantenana ho azy ireo fa ny Andriamanitra hivavanay dia Andriamanitra mihevitra anay ary ny hevitra hiheveranao anay tompo dia hevitra hahatonga fiadanana fahatsilosa ataonay zavavaka izany amin'ny anaranao Jesosy tomponay ihany mino izay tompo fa izay tsy voatono ny vavakay dia tanterahanao izany ary ianao manatanteraka izany ary izay rehetra voalazanay kosa kanefa mety tsy mahasoa anay dia ianao koa no manaka anay izany tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanay fa ny vavakay dia ampiangonanay amin'ilay vavaka fanampianaranao anay manao hoe rainay osinalaza ho amasinana fajananao atao mety sitraponao efayapanitarinelaza eo any amin'ny saza anay ary mamelana eritray tahaka mamelana izy fa manafana atsy manao ny fanjakana sy ny ary mifondraitrasa manoloana ny ten'Andriamanitra izay noenetsika ry afaka malala dia raha ny sinitsy indrindra raha ijoro vavolombelona eo anatrehany tompo isika ary hanavao ihany koa ny fandoran-tenantsika andeha hitsangana ary isika anambara ny fomontsika eo anatrehan'izao tontolo izao sy eo anatrehan'Andriamanitra. Mino an'Andriamanitra raitsy tompoko mpanao lanitra sy ny tany ary mino amin'i Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika izay tolotolona fanay masina nateraka marikevitsy hijatra manapaka mitotola nombona tamin'ny azo fijaliana mahafanareva nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny mahatany antifatera niakatra azonaatra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy tompoko avy any ny tsara bela sy ny maty
ny fany masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-kevitra, ny fitsarana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Mahazo toerana raha mifandarana eo telotanantsika rehefa malala dia iroso avy hatrany amin'ny asa vaovely ary ny iray aman'ireo tanjona nametontsika ny amin'ny fanatanterana izy. Isaorantsika liavana ny Andriamanitra ny amin'ny nanomezantsika ny telo ny tamin'izao andrimizao fa isaorantsika ihany koa ny amin'reto tanora ireto izay mampianarina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny henitaona hitezaina ny beazina eo ambany fikalian'ny fanahy masina ary dia niainasa tokoa tombo sy ny fiangonana tamin'ny fitezana sy ny fanabeazana azy ireo tonga eo amin'ny fotoana sy tekehitriny izay anamafisana izy ireo ny fahavonany anompo-pifaliana sy amin'ny fanatenana ny tompo Jesosy efa namontena amin'ny tompo izy ireo fa ny kosa no asehony ny taniny an-danitra ny fiangonana izany amin'ity kosa fiangonana ihany eny lanitra ananto dia mino pifaliana satria iampy saindray sy ny tarainy fanasany tokona mavadiny tafiana anisany mandova ny fiainana mandrakizay. Iavako malala amin'ny tompo aokara hoenitsika izay ambarana soratra masina ny amin'ireto zanakitsika izay horaisy ny farainy fanasany tompo ireto ero amin'izany nefa le hivavaka isika iray mandrakizay io misaotra mahihany fonany amtoy izahay satria sikakaona amin'ny toky anay fa ny teny fikasana amin'ny famonjena eo anay sy ny zanakay ao rahan'izay rehetra lavitra na iza na iza antsoina amin'ny fitiavana mantonanao Andriamanitra tsara sy mahatoky io ny fanambaranao izahay dia ny fanambarana taon'ny Batisa dia namokamy ny zanakay ho anao anangatany io tsara ny fahasoavanao ampianarina ny filazana faly izy ireo tompo ary miezaka eo tokoa izahay na dia malemy aza iara-miasa aminao hitarika azy ireo ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy anao Jesosy Kristy mba hifamonjenanay ankehitriny ary tompo netireto mpanomponao enina amroapolo ny anadary fanaleny amposonao izy ireo vetina ny fanatenanao anaty ny kiaraka fidrakalalana ny lalana izorany dia tonga to anatrehanao manambara ny finoana ny tompo fa eno hoe mivavaka rehefa miakatra ny aminao azy ireo ary izy toy izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao ny anaran'i Jesosy Kristy zanako le mpamonjy anay mampatana izany vavaka izany avazo mandrakarivana ny voninahitra midera sy milaza voninahitrak'izay anasanareo aby izay zanak'isany iara mitsangana areo toerana misy anareo sika fiangonana kosa iara-ila enina mifapolo amby efajato enina mifapolo amby efajato ao anatin'izany kosa dia ataontsika ny hira miaraka amin'izy ireo. Yeah.
raha misy olona tahanaraka aoko izy an-tany tena ny sitonany azo fijaliana ka anaraka da na izy ny tamin'izy nyaino dia avery azy ary na izy navery nyaino ny amiko Jesosy dia azo izany fa inona no soa azo ny olona raha azo zao tokoa izao kanefa very nyaino ary inona no meny olona ho takalo nyaino da na izy manao sikapony raiky zay ny izy no raha lavitsy anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovo manaitray anatreny olona dia kely kosa anatreny raiky zay ny an-danitra ary nazovo manday ahy anatreny olona eo lafo kosa izy eo anatreny raiko zay ny an-danitra ankehitriny amin'izay ny katekomenina ny amin'ny fanatenana dia manontany lalao kalalahana ny amin'izay inonareo ny amin'izay fanapaha-kevitra iainanareo fanaten'Andriamanitra sy ny fiangonana sy ny manao hoe ianareo faminan'Andriamanitra ray taharentsika sady raitsika ny an-danitra zay tiantsika ka nanentsika ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana zay maty ary nitsangana tamin'ny maty famonjenantsika ino Jesosy Kristy zanany izy manome famelan-keloka sika manaraka izay ny tamota rehetra midebaka ka manaiky azo topo sy mpamonjy ny fiainanareo va ianareo moa ianareo va manaiky amin'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo sy andraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina izoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ao tian'Andriamanitra sy akatony sitrapony ary atsiary fa nibavaka sy ny famakina baiboly ary ny famonjena famboky vavahana sy famasana masina no adidy sambokontsoa mily efa iny topo zany variteninareo izany kaokanareo ankehitriny ambosana mara-pabe masiny fononareo sy ny fanendrenareo amin'ny tompo eo anatrehany fiangonana sy hoe mpivavolombelony fiangonana manapiketo zay angatara hitsangana ankehitriny Sao dia hotonona amintsika ny anaran'ny katekomena dia amin'ny fanantenana atao ampiasana raika amby roapolo sy roa arivo. Rehefa votonana ny anarantsika katekomena dia angavina mba noso ety amin'ny altara. Raha kotro dia aparany nomena Samuelina. Anaka, izany fanekena ataotao izany dia ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny tsy fanahy rano sy andraisana anao samy mantenan'i Kristy anasana ianao andraisana miaraka aminay amin'ny fanasana ny Andriamanitra ray sy zay niantsonao iala amin'ny maizinao amin'ny fahazavana agatany mba tanteraka sy ampiolony ary ampitoetranao mba mitsangana mba hiresa sy matanjaha fa mombanao. Surtout des fois, ils sont à la sécurité. Sudah servero miseria. Anaka, izany fanekena ataotao izany dia ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka amin'ny fanahy masina ny tsy fanahy rano sy andraisana anao sy ny mantenan'i Kristy famasana ianao ny miaraka aminay amin'ny famasana ny Andriamanitra ray sy zay niantsonao iala amin'ny maizina amin'ny fahazavana agatany tanteraka sy ampiolona ary ampitoetranao mitsangana maheresa sy matanjaha fombanao ny
Raportul de afară nu fichia Samuelul. Anaka, Luzan Farike na Polo Luzan. Kami na Mancharai, Sumzan Kalan Fane Masu. Mucho para vamos a hacer algo sobre la televisión. A la sala de la unidad de la Cámara de Información. El demanda de esto. Señor, se voy a hablar con fasa para marcar ahí. Lo tapé de ocasión de uno. Ah, ya me quedo mal. Então, nada mais deixa só uma forma de Salam, surtout que vamos sampai nasi bukan kis. Reforma nada tá indo ninguém. Anaka, Luzan Farike na Polo Luzan. Kami na Mancharai, Sumzan Kalan Fane Masu. Mucho para Selesai dari urusan dengan Kristi, karena sama yang meninggal karena yang fasa itu. Ada lima Kristi. Jangan sampai orang masih mau fasa panah kata. Tetapi kita kasih ampun. Yang pertama, misalkan orang Yesus kata sahaja, membantu. Misalnya Jehovah yang kanak, arsenya tu kanak, misalnya menara masuk. Salam tiada usaha untuk itu desa apa nasi kuliah. Reforma sunat. Anaka, Luzan Farike na Polo Luzan. Kami na Mancharai, Sumzan. Kalan Fane Masu untuk pemeran. Sampai saya urusan dengan Kristi. Kalau saya mengenal dan kamu yang fasa itu. Memang itu senyum saudara yang fasa panah kata. Tapi ada sesuatu tu, yang kita tahu. Misalnya nama Yesus semua bangsa, kamu bantu. Para silakan jemaah yang sunai tanpa suara. Para silakan jemaah yang sunai tanpa suara. Nasib insan kata mas, baik itu bahasa Inggris. Kalau jangan suruhan menimpa menelpon, tercapai menelpon. Itu kita pernah keluar. Ramian sumi kantu maan. Anaka, Luzan Farike na Polo Luzan. Kami na Mancharai, Sumzan Kalan Fane Masu. Mucho para vamos a hacer algo sobre la televisión. Karena sama yang meninggal dan kamu yang fasa itu. Ada lima Kristi. Senyum saudara masih mau fasa panah kata. Tetapi ada kasih ampun. Yang pertama, misalkan semua Yesus dan bangsa, kamu bantu. Salam, it's just another Christian. Para minansutul tanari anik. Ipakyan nila ni Rifa na Kishen, ano ba ang sige po na mahna ko pa sige po nila na abang sige po nila sa mga kaibigan nila. Saya Anaka, Luzan Farike na Polo Luzan. Kami na Mancharai, Sumzan Kalan Fane Masu. Mucho para vamos a hacer algo sobre la televisión. Karena sama yang meninggal dan kamu yang fasa itu. Ada lima Kristi. Senyum saudara masih mau fasa panah kata. Tetapi ada kasih ampun. Yang pertama, misalnya semua Yesus dan bangsa, kamu bantu.
Raha hoe fiainana no zenany Lilo sady atao batisa. Noho izany fahetena ataonatao izany anaka zao no batisa namako amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina aminao ny anaka nyfahasoavan'i Jesosy teny ary miaraka amin'izany koa dia mitsodramanao izay ary namay isany maitena ny Kristy fa izany mahasana eo anay izany miaraka aminay amin'ny fahasana Andriamanitra reso izay niantsona ihany amaizy vao fahazavana mahagaga da tanteraka sy amin'ny tolona ary amin'ny fitoetranao mitsangana na ireso mafantsaka eo Fatao izany tondran'Andriamanitra izao tokoa izao mety zanaka tokony anaty igreja rehetra mino azy fa nanatena mandrakizay sady dia mitsamana sekolana anty. Raha zona velo menjana sapatikena sady atao batisa. Anakany izany fanekena ataonatao izany zao manao batisanao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny anaka ny fahasoavan'i Jesosy fa Kristy tenitsika ary izany ihany koa ny fanairanao sy andraisana eo isany manontena Kristy anasana eo an'izany miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra ray dia niantsona iala-maizy eo amin'ny fahazavana mahagaga mila tanteraka sy antolony ary amin'ny toetranao mitsangana airisy matanzafa nevamonto Ary nandray feo mitombo ka nanao hoe iza no lehilahy na iza no maniraka. Ary io iza no irakay dia hoy izao hoe itiao irao ao. Isaia 41:5. Raha miavony raha vera soanta aria. Anaka mizany fanekena ataonatao izany amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina mitsofanay rano sy andraisana eo sy ny mantenan'i Kristy anasana eo anay izany miaraka aminay amin'ny fanasana Andriamanitra Kristy izay niantsona iala-maizy amin'ny fahazavana mahagagany tanteraka sy amin'ny tolona ary amin'ny toerana mitsangana na iresy sy matanjaka mombamombo. Jehova yamanao namoaka na mihitsy hatramoaka mandrakizay sanam fotofaraika ambovonasa fahavalo sady dia hitrano talo azavana Kristiana. Raha mampanjaka Elohi. Anaka izany fanekena ataonatao izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ny fanahy masina mitsofanay rano sy andraisana eo sy ny mantenan'i Kristy anasana eo anay izany miaraka aminay amin'ny fanasana ary Andriamanitra Kristy dia niantsona iala-maizy amin'ny fahazavana mahagagany da tanteraka sy antolony ary amin'ny toetranao mitsangana maireza matanjaka amin'ny tompony. Izao fahazavana izao tontolo izao izay manavaka tsy mba handeha aminay sy nafahanana fahazavana izao natoko fahavalo 5:20. Raha mampanjaka Adriana. Anaka mizany fanekena ataonatao izany amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina mitsofanay rano sy andraisana eo sy ny mantenan'i Kristy anasana eo anay izany miaraka amin'ny fahasana Andriamanitra Kristy izay niantsona iala-maizy amin'ny fahazavana mahagaga da tanteraka sy antolony ary amin'ny toetranao mitsangana maireza amin'ny tontolo. Ankinao
ankina amin'ny Jehova mba afaka matokia azy ary izy mandeha anatanteraka. Izao ny trano sampanantanora kristiana. Rakoto vao Andriamanantsoa Ulrika. Anaka, izany fanekena ataon'izao izany. Anganan'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Mitokana eo amin'ny sainay sy arosan'ny lantan'i Kristy. Fanasana eo amin'ny renjana tanday amin'ny fanasana tompony. Andriamanitra Kristy, izay miantsona iala maizina amin'ny fahazarana mahagaga matateraka sy amin'ny tompony ary amin'ny tompony mitsangana. Na Yesu pamobadana ny tompony. Matoka Andriamanitra, izay no fiantsonana anareo manareo firaisana amin'izany Jesosy Kristo Koritana voalohany dia mikasy zao dia isan'ny fahasapan'Satanara. Raha miantso ny ranto mahazo. Anaka, izany fanekena ataon'izao izany. Andriamanitra ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Sy anaisana eo isan'ny lantan'i Kristy. Fanasana eo amin'ny renjana afaka manday ny fanasana. Andriamanitra Kristy, dia miantsona iala maizina amin'ny fahazarana mahagaga matateraka sy amin'ny tompony ary amin'ny tompony mitsangana. Na Yesu pamobadana ny tompony. Arika Andriamanitra pamiaraka aminao salamy fa enambefolo andian'ny voalohany saka hiditra sampanantanora kristiana. Randiana terena iavitsiry derilay. Anaka, izany fanekena ataon'izao izany. Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Mitokana eo amin'ny sainay sy arosan'ny lantan'i Kristy. Fanasana eo amin'ny renjana afaka manday ny fanasana tompony. Andriamanitra Kristy, izay miantsona iala maizina amin'ny fahazarana mahagaga matateraka sy amin'ny tompony ary amin'ny tompony mitsangana. Na Yesu pamobadana ny tompony. Alaza manana ino vahoaka mitibivahana sy ny fifonana ary misaorana hoentin'Andriamanitra manafangatahana eo amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko faefatra ny dimy farany sapany idirana ny isan-dolalahatra. Andriamanantsoa Georges Cyril. Anaka, izany fanekena ataon'izao izany. Zao manao-mampiasanao. Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Hoanao anaka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Kristy. Ary izany koa mitsofana ranao. Sy andraisana eo isan'ny lantan'i Kristy. Fanasana eo amin'ny renjana miaraka aminay amin'ny fanasana tompony. Andriamanitra Kristy, izay miantsona iala maizina amin'ny fahazarana mahagaga matateraka sy amin'ny tompony ary amin'ny tompony mitsangana. Na Yesu sy matanjaka momba amin'ny tompony. Pampiasana tsara amin'izao tontolo farakely antony fahinambefolo fa izao Andriamanitra amin'izao tontolo izao manendy zanany lahy toka mampatsivery izay rehetra aminazy fanana fianarana izao izao toka didrany tetikasana. Raminso Diada Mamien. Anaka, izany fanekena ataon'izao izany. Andriamanitra ray sy ny zanaka ary
fare masă de ce eram. Se învețe mai mult să nu mă lui Cristi. Alla sale non realizzare la campa del passato. Arrivando a questo, veniamo noi alla nostra fase dall'altra che è partita per San Giulio. Non tutto no. In Satana. E io qui sono passato a Entku pasok asfam terpun narakam yang jejena ekte tran sebukan dago salam pati bulan bagi isoduk te form sikut tangkis. Anjuran zat anjumina sadi atau batis. Angkat misalkan kita untuk terusah. Sama dapat sama dengan teman terbaik senzamakan famai masih wallahu ya'lamu ifas orang Yesus itu mencipta dan sampai cukup dalam sedasa menyusun nanti Kristi karena sampai mendengar kata yang fasa menjadi bagaimana Kristi senyum semua yang lama itu fasa kan lawan tapi kasih itu yang kita misalnya ayat Yesus kata sahaja lupa Isai mangici sim forfuns fai se fate la pula la fam o pula ma tu fa o pula ma tu fa ma fu sati che ci sono una parola cristiana. Ramalan Zoom yang kita Stefan Samuel. Anaknya bisa tertentu atau terusan. Menyelarang dengan cara senzamakan alam fana masih itu fana ramai. Saya membantu Kristi. Kalau saya membantu dalam yang fana sampai. Bagaimana Kristi? Senyum semua yang lama itu fana sama mata. Tapi mereka siapun. Yang kedua, mencerana menjadi sesuatu yang mudah-mudah. Poi se ritornano le di numeri che tutto sono cambiati, che si migliorano, sono tutto in fare tutto. I sottotitoli ci stanno dando cristiani. Mananzara kian ani Orsuluk. Zami fane tela foto zami ya nalam baik sumsama kan fane masih itu fane nama sampai saya langsung pakai nama Kristi sama yang mengajar dalam kamar yang panas bagaimana Kristi senyum semua dalam masih masa tanpa kata tapi kasih pun yang betul betul dan semua jadi makan sah teman-teman. Siang yang semalam baru sampai pilot juga tuh verdi di satu ambilku satu bisa sampai detik ke summit. Rasul nam yang tak kami sikit. Kan bisa kita perlu bersama. Menyelarang dengan cara senzamakan fane masih itu fane ramai. Sampai saya berusaha dengan Kristi. Masalah yang mengajar dalam yang fasa bagaimana Kristi yang coba dalam semua fasa dalam adanya dan tidak kasih itu yang personal bisa dalam bayar Yesus semata. Esattamente, invece as an effectiveness for the solution operating power, submission, in Isaiah mengenai kebetulan satu Kristen sampai dengan Kristen. Tapi dirinya dan dia Samson.
izany fanekena tokoa zany an'andriamanitra ray sy ny zanaka amin'ny fanay masina mitsofananasynaisanaisanaantena kristy ka masanaaaamasina andriamanitra zay miantso anao ianamaizy mamifahazakanaadata matanteraka sy amtolona mitsangana may sy mafanzaka Ni mara ng firma ng firma. Kapag ko matutulong ako din tapos sa tubig ko matutulong ako. Rasulat Sata yang Anaknya, usahakan bikin motor berusaha. Dan yang menantai, usaha kami kami mas, itu kamera. Sampai sampai urusan kematian Kristi, nama sampai mengenal kami yang fasa. Ada di mana Kristi? Dunia semua yang ramai semua fasa tanpa ada kalau kafir. Siapa itu? Itu kenal. Ini sekarang nama Yesus makan sakit. Itu bangun. Puja Satan Elove fa Zavieta Tia Marca tudo facilha de hoje até o Andian jatuh kali mamyun. Anak, usahakan bikin motor berusaha. Mengenal dengan rai, susah kali kami mas. Untuk pada sampai semua urusan bantuan Kristi. Kalau sampai mengenal dengan kami pasang. Bagaimana Kristi? Jadi yang sebenarnya ramai semua pasangan kakak. Tapi kita sambung. Kita semua ini. Bisa tahu Yesus makan sama. Kita Kua mais na yana rupai pai pamasaba tu kusangi ti kua arawat ni ang kesemua tu farat sofian so isan ke ito Efesian tu fatim andi fa artuiza na chuma fa yung fu tema kumudi so sabang ata ura Kristian so Adi Andrea Malala Ajanyena Presi. Maka misalnya pada kita kalau berusaha, mengenal dengan cara sama kami sama mas, cuma yang selesai bersama dengan Kristi, nama saya mengenal dengan kami yang sama. Bagaimana cara itu? Dunia semua yang ramai semua fasa bangga baik, tetapi mereka siapun. Ada itu kalau menjadi sesuatu yang kamu kalau itu. Ele confunda com o que não, com a saia de Antônio, falando que fazer no lançar, ali no lançar, tanto que já se tornou cristiano. Balia na época da Fanista, na fica na Creia, na fita final. Na fita fanatina na tetong fiangonantsika fa karana kosa any amin'ny FJKM izy mama iasany mitondra-bavaka zany zanakitsika zany isika mpianakavy finoana manandriamanitra ireny voninahitra Aurina mivavaka ianao anjara hira faneva ireto tadeo fanasana toto andia ny fanatenana ireto mivavaka izy tompo Andriamanitra misotranao zahay toiora no menanana ity apetraka eo an-tananao tompo ireto mpamponao meto andia amin'ny fanantenany vao nanamafy apabe maso ny fanetenanao ianao ry Andriamanitra ray zay miantso azy ireo tanamalo zany antsonao zany izy tahiro fanapahakeviny mitoetra amin'ny fahatokinanao mba meo azy ny hery aretany amin'izany no miasa amin'ny fanahy masay ianao ry Andriamanitra anao kamonomana azy amin'ny fanatonana natabatra ao
masina rehefa avy eo sy amin'ny fotoana rehetra ary ampelitra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao ataovy marina amin'ny findevana ataovy matanjaka ny finoany mba tsy ho azozolozolona ny fanantenany ary ahery ny fitiavana aoka ifikotra mafy amin'ny marina izy ny marina izay mahavonjika hiasa rahatavoanakiny mitombony amin'izany fahalalana izany ary sehoany amin'ny kely manakarivo anatrelo izao tontolo izao vavolombelona amin'ny tenina sy amin'ny asa mivavaka amin'ato zay tompo raomenao rehetra miandroso hatrany amin'ny fiainana kristianina mibantsina ny fanjakana manak'izay zay fanaparitrananao ny zanakao eloha izay ray mifamitrampo fa miararan'i Jesosy Kristy zanakao manamanao dia mpamonjy anay mety hoe manao izany mivavaka izany. Rehefa ilay ny fanasan'ny tompo mandihan'ny fanampianana tany mafy izay ananao mba tsisy aka ny saky voninahitra ao mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra voninahitra Andriamanitra raintsika mahirery zao ny tompo ary miery ny faherezana ary mandehana amin'ny fifarena sy ny fanateranao amin'ny Jesosy. Manira fanevana izay Jesus.
Mijery tena pitona teny fisaorana. Voalohany teny dia fisaorana avy amin'ny televizion fa fotosan-tsaka sy andavany ny aminareo. Ka vahoso mpaminay trasantompo izay fonction fanantenana dia tena famina loatra ny fosiensiana mafana ka tsy mahita ny teny hoampo dia mety misaotra anareo koa ireto misy tolotra taminay hoenty fisaorana ho an'ny pastera sy pastera Martanaka ari mafiangonana. Sana yangu ianareo fianakaviana sy namana nambotrana sy mitondra vakaka fa safidy aminay ny fitiavana nasoanareo na ahafahanay nanatanteraka ny anio fa dia Jesosy Kristy tongany ambary soa sy fity ho anareo rehetra ka misaotra mila zao. Ingana ihany moa ny anio kanefa fahasoavana lehibe izay napolotra iray anay anoezana ny ramakiananay koa manira anareo zandry promotion sambatra mandray ny teny Andriamanitra sy antanteraka ny fandraisana ny tompo koa mbola mamerana fisaoranareo izahay mankasirika mila teo. Kristianina isaorantsika ny tompo tamin'ity androany ity fa tanteraka soamantsara ny fotoana lehibe izay nateny fiangonana zava-dehibe ho an'ny fiangonana izany hoe manokana fandray izany zavatra sarobidy indrindra ihany koa izany satria olona nanolontena ary reto ianareo rakizy dia namorapolo menadà miaravanareo izay amin'izao fahatanterahany ny fanokanana anareo zao tamin'ity androany nandeha amin'ny fanantenana enganyeka tena ho fanantenana tokoa ary anatanteraka tokoa araka ny teny izay mety ny ray aman-dreny fokanana tamin'ny toroteny teo dia maro ny zavatra miandry maro ny zavatra hiatrehanareo ihany koa anatin'izao dingana ihany ny fanokanana fa dingana ihany koa nefa zava-dehibe zay hiatrehana sy hidirana ao anatin'izany hoe fanantenan'Andriamanitra izany. Dingana miandry ao anatin'izany dia eo fanatanterahana ny fandraisana isaky ny fotoana fanatanterahana izany. Eo ihany koa ny andidy aman'andraikitra izay miandry satria fantatrareo fa ho isan'ireo mpandray fanasana tompo ianareo, isan'ny azo karatra ihany koa ianareo, isan'ny anatanteraka ny andidy sy hamonjy ny fivorian'ny mpandray ianareo. Zava-dehibe zany ry zanaka isany dia mahatoky ny fiangonana fa ianareo tokoa fanantenana ahafahan'ny fiangonana mandroso ary ianareo ihany koa dia hiroso amin'izany fivoazam-panahy izany. Arabaina manokana ihany koa ny ray aman-dreny izay manatrika etony satria ny ray aman-dreny dia natanteraka ihany koa ilay voady tanterana tamin'ny fanatanterana ny batisa hoe apiditra mpandray fanasana tompo dia arabaina ianareo satria tanteraka rosoamantsara ny andraikitra sy ny voady tanterahanareo tety amin'ny altara tamin'ny fanolorana reto zantsika ireto mpandray ny fanasana tompo. Koa izany dia isaorantsika manakariva ny tompo ry havana amin'ny fahafahana manatanteraka izany rehetrarehetra izany. Manarak'izany nanolotra fanomezana ianareo ho an'ny fiangonana. Isaoranay ny zavatra rehetra izay fanomenareo ny fiangonana satria ampahafantarina antsika rehetra fa efa fitaovana fanamafisam-peo ilay anankiroa no namianky zareo dia ty efa nampiasaintsika ity tamin'ity androany ity dia fifaliana lehibe tokoa ry zanaka isany ny andraisan'ny fiangonana izany satria
raha ny fitorina filazantsara no jerevana dia tena tonga ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tokoa ny fanomezana nataonareo satria mafisam-peo izay nentinareo sy nomenareo dia ahafahan'ireo vahoakan'Andriamanitra maro be mandray ny teny izay omena sy fitoriteny izay hoentin'ny fampianarana izay hoentin'ny mpitandrina rehetra ihany koa dia tonga any amin'ny sofon'ireo vahoaka maro be tena fitaovana sarobidy tokoa nomenareo dia isaorana izany manaraka izany nanolotra ihany koa nareo amin'ny cadeau izay mbola fanomezana nomenareo teo vera mpandraisana tsy ho anareo irery nataonareo fa mbola nanao mihoatra no ianareo dia isaorana tokoa izany ary efa dirainay sahady ny tompo satria mahafantatra sahady ny fizamana ndraiky izay tanterahana eo amin'ny fiangonana ianareo mino afa mendrika tiaka izany dia araka izany dia zanaka isany araka ny teny izay efa misoratra ao anatin'ny fandarana ihany koa amaranako ny teny dia hoe miorena tsara azamily miorena tsara azamily hitoetra tsara ao anatinareo tokoa ny izany tenin'Andriamanitra izany fa tena iorona tokoa nareo ary tsy iova ho fanantenana ho an'ny tenanareo ho an'ny ray aman-dreny ary ho an'ny fiangonana ary ho an'ny firenena ihany koa dia vonaitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa ho antsika rehetra koa zany fahasoavana sy ny fiadanana. Sorafiana tompoko ihany izay rehetra tanteraka teto somary miova kely moa liavana ny fanontanianantsika dika fa rehefa mirava tsy nahatra velona intsony izy enina roapolo mena vary reto fa samy amontsy ny fianakaviany dia isika rehetra ihany koa samy mody rehefa mirava fa tsy dia isy hitangolongolo eo tokotany akoho reto no niantam-maso samihafa mila fa ny ara-pahasalamana dia mbola nampisaorana dia mikotokoa ny amany fitia azy ireo dia araka izany ny fiovany zany dia manatanana matovato komba ijoretsy eo koa paster onja dia za koa ijoro tonga dia manao séance photo fitiavana koa tonga dia larevelamy izy rakaiky dia leonardo mabosa Amen.
izay amin'ny fanarana dia fiaraka kategomena dia ny fanantenana tao ampiasana raika ny roapolo sy roa arivo dia mahefa be ampiasan'ny tompo dia miorena ny finoana tonga fotoana sy ilazana ny raha fiangonantsika liavana izany dia tomboka amin'ny famakina ireo taratasy izay voaray tao ampelantanana avy eo misy ny fanentanana faraisam-pitenenana ataon'ny mpikambana avy amin'ny volana sy kintana ataon'ny mpikambana ao amin'ny atokotena mavan'ny tafo ary nay amandeha tanana no amarana ny raharany fiangonantsika fampatsahivana ampatsahivana sika mandray fanasan'ny tompo fa isy ny fivorian'ny mpandray manokana sy ny tanterahana ny alahady eny amin'ny roapolo desambra raika ny roapolo sy roa arivo ampatsahivana tsika sampana sampana asa voamiera ny amin'ny fitsia roa roapolo sy roa arivo na kotsika ampanalaina izay nanome fanomezana vatomamy nananao tonona mba haka ny taratasy fandraisam-bola ao amin'ny fanarana vola ary araka ny efa mitenendray manen'ny tanana teo fanamafisana dia tsy miova koa no fandaharam-potoanantsika hatramin'ny farantaona nefa kosa entahana mandrakariva ny amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana taratasy avy amin'ny FFKM ho fiatsehantsika ny herinandro fiaraha-mivavaka amin'ny fotoana vaovao roapolo sy roa arivo men'Andriamanitra tsika izao dia sainy sika mpikambana atao amin'ny FFKM ety amin'ny tanànambony eto an-Tananarivo mba hanatrika amin'ny fivoriana sy atao amin'ny FLM Ambatofinaky ny alarobia roa roapolo desambra ny feno roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny roa ambin'ny folo sasany atoandro toy ny fanoisan-taona dia manomana fifananam-pira nojam-peo radio fahazavana izay tafiditra ao anatin'iny no elatsihetry radio fahazavana raika amin'ny roapolo sy roa arivo ny fotoana anatanterahana izany anatanterahana izany dia mandritry ny fanokafana ny jobily fa 20 taona ny nojam-peo izany dia atao eny amin'ny FGKM manana ny fahasoavana ny 30 janoary 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro avy amin'ny komity partany faritamanamanga Sampati fifaliana amin'ny komity partany miantso antsika amin'ny fivonena voalohany ny komity mpivononana atao amin'ny faritamanamanga voany izany dia ataontsika ny sabotsy maraina 20 janoary 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny grande salle de chaussée ao amin'ny Akama FLM 67 hectares ny antoko-pira amboara-peo fitandremana trano faravohatra dia fanomanasa-tsika anatrika ny krismasy ankiraka amin'ny roapolo sy roa arivo izay mitototsaina ny somady 4 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny folo ora alina ao amin'ny fiangonana FGKM Tranovato Faravohitra nisy nodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana ny komity ny fandraisan-tanana ao amin'ny FGKM mamerina ny fitiavana dia fianomanasa-tsika iara-karazan'Andriamanitra noho ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Andriamantora Kotomalala Ajasotanteny izay ho tanterahana ny 13 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina sy ny alahady 20 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 7 ora maraina avy amin'ny volana sikintana mbola toy ny fanomanana ny fety krismasy ny alahady sy 20 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fiangonantsika avy amin'ny voameran'ny fanosana mampatsiano voameran'ny fanosana fa mitisaky ny arahady voalohany sy fahatelo fikarakarana fanavozana ikaratry ny mpanday manasantsika mpanday araka izany tonga saritakaotaroa sy ilay karatra mavokely ahafahana mananatenaka izany ny famovana ny karatra izany ho antsika izay mila fanazavana fanantony dia saina anatona amin'ny voamery eo tokotany atao tsinanana isaky ny alahady fandraisana ilazany tsika ankizy ao tany ketsy fa isy ny famerenan-kira ary anio aoriana fanoloavana maraina sy aoriana fandraisana fanasany tompo eto amin'ny trano fiangonantsika avy amin'ny sampana tanora kristianina mbola toy ny famarotana ny karatra firanitso na ny carte de vœu afaka mandray sy mizary zany izahay ny 20 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny 2 janoary 20 sy roa arivo izany ho tanterahana izy ireo ao amin'ny tokotany andrefana taratasy avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra manentana antsika mpampianatra sekoly ny tenin'Andriamanitra rehetra mba handeha ho an'ny isoavy ny fiorenana
amin'ny alahady eny amin'ny roapolo desambra eka amin'ny roapolo sy roa arivo. Ny fotoana dia ny fitoran maraina eo ambadiny. Afaka misoratra ranombelo izay andeha mba ahafahana mananateraka ny fandalinana. Taratasy filazana manjoto. Amin'ny fotoana fanantenana fitsanganana tena maro no fanendresina anareo fa nefa malalanay. Raha soa manana Fernand dia nantsona ny olany aminy. Ny asabotsy raika amin'ny folo desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo ny vadiny. Raha soa manana Ravanson Elisabeth ny zanany. Ny zafiny raika poamy raika poamy vadiny. Ny nofony dia efa voapetraka tao amin'ny fiasam-pianakaviana tao faravolavaratra. Rehefa avy nentina tao amin'ny FJK mamparbe famonjely. Ho fisaorana sy fidirana an'Andriamanitra ny alahady no 20 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Mariana fa ho tanterantsika amin'ny fotoana mapety azy ny famangina, ny famparesana ny fianakaviana. Say kosa ny fianakaviana dia nanela fararakitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana sy fanantenana fitsanganana tena maro no ampandrenesiny anareo fa ny avy malalanay. Raha Virgile Bertan eto dia nantsona olany aminy. Jaraka misy ena 20 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo ny vadiny. Raha tsy bazavy George ny zanany, raha tsy bazavy Olomanantsoa sy ny vadiny sy ireo raitako aminy. Raitako amin'ny vadiny, ny raitako aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia entina miaro amin'ny trano lofo VO 4 mandarivo ambanidia. Ny alatsinainy 20 desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Manomboka amin'ny Raiola Tolakandro. Entina nomezana voninahitsin'Andriamanitra dia tao amin'ny fiangonantsika FJKM Ambavadiny Tafo. Mialohany ametrahana azy ao amin'ny fahasandrasany ao manjaka ilafy. Maria na fanifamangina fiangonana fampandroana ny fianakaviana dia efa notanterana tamin'ny fotoana nampety azy. Dia takizay na raha fiangonantsika liavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana rehetra ambony tany amin'ireo nakasitrahana. Io patiko faharoa ny mipaitra amin'ny manasa antsika rehetra izay volana fikitana miaraka amin'ny afara, ny STA, ny STK ary ny Sampaty ny zoma faefatra amby roapolo ny volana desambra raika amby roapolo amby roa arivo zao manomboka amin'ny vola tokatao ho fankalazana ny Jesosy Kristy amin'izao krismasy izao eto am-piangonana manatanterahana izany. Ny loahevitra dia hoe Jesosy Kristy fiadanana ho antsika, toriana sy ambara amin'ny alalan'ny tsy anjery sy mihira, tantara ary midia. Isika rehetra tompono asaina anatrika sy andray an'i Jesosy ilay fiadanana an'Andriamanitra ireo ny voninahitra. Miaraka sekreta, miaraka catéchumène fanantenana izay piraka Ambavadiny Tafo. Aorenan'ny fihetsiny ankizy amin'ny 20 desambra zao andro zomay dia amin'ny ena sasany manomboka ny anjakira izay ataon'ny antopireta Ambavadiny Tafo anasanay antsika rehetra. Ny loahevitra resina amin'izany dia hoe Jesosy Kristy loharan'ny fifaliana. Efa mitoriany paster tamintsika teo ihany atao hoe ina marina zany fifaliana ary mamafisiny antopy izy amin'ny fotoana io amin'ny alalan'ny hira sy tenin'Andriamanitra. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanaizo efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy. Zay no teny safetina amlioka toko voalohany ny andiny efatra enina efapolo sy ny fito amby efapolo. Koa manasanao izahay amin'ny ena sasany arizany mety vola tsy miretika ny masoandro fa mivoaka viatra anao mety fa mitoetranao ny atao hoe fifaliana marina. Fifaliana marina dia tsy izany fa fanananao an'i Jesosy Kristy ao am-po. Iseho dia amin'ny alalan'ny ravaka isan-karazany, ny jiro miranty ary ny feokanto hiarantsika amin'ny tera an'Andriamanitra ho an'azy ireny voninahitra aminy.
manaritra ny ava ao ananan'ny zanaka ao amin'ny katekomenina takia fanantenana mba efa be mahareta amin'ny fanompoana ilay tokotsika. Ny toko-eto man'izay efa malaza dia misy olo tena indray ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fanentanana antsika tsirairay avy lerina nandritra ny toteny sika fandraisana fitenenana maro teo ao anatiny novakely ny fitenenana anazy tsy famehana tsony fa hoe famailona hony fahasalamana mila mailo mila mitandrina. Efa nitenenina teto ny resaka fitondrana ny masika tsy averitsony fa fimbetibe izay mandray anjara fitenenana eto no mamelona an'izay foneto. Ao koa ny fanasana tanana matetika arak'izay vita amin'ny rano savony na ny gel hydroalcoolique. Efa nataontsika teto ny fampianarana sy famerengerenana avitra averintsika etsitsony koa fa ny fampisarana ireo an-trano any amin'ny toerana mitsitsika tsirairay avy. Manaraka izany koa izay tsy tena voatantsika loatra ny olo ny antony manokana dia ny fanajana trano melanelana eo amintsika rehetrarehetra na any trano na any amin'ny toeram-piasana na eny amin'ny toerana izay andehanantsika rehetra fanajana ny elanelana arak'izay azo atao zany ny tsy ny fanakaiky fa manamora ny fifaritana ny otrikarehetra Covid-19 isika. Adiny matetika ny resaka ny hoe fihinanana sakafo ara-pahasalamana tsindrina manokana ny voankazo sy ny legioma ary ny rano fisotro madio na dia nanamirakirana ihany na tafato eny hatramin'izao dia miresaka isika ao anatin'izay. Ny fahadimy alohan'ny farany iangaviana isika rehefa sendra misy sotroaretina tsy anao miasa tanao andavanandro fa namona ny tompon-pitsaboana mba hanamora ny fanapahatsika ny fiparitana ny valanaretina. Fanatonana ny mpitsabo ny toerana maro samihafa izay voatokana amin'izany. Ary ny fahaenina izay tsy fantatro rehefa misy ny tetetsy tsy tetona nandritra fotoana maromaro ny tena dia ny fanentanana manokana ny amin'ny fanaovana vaksiny. Raisiko adidy amampitsabo amampanompon'Andriamanitra ny manentana antsika rehetrarehetra tsy manolo vato mafanatsika ny amin'ny fanamafisana ny fiarovana amin'ny alalan'ny vaksiny. Fanaoko rehefa manentana olo izao ny mampitsangana asa avabombelona asa fiangonana ataontsika dia mangataka hoe za mampanajana sy ampitiavana ireo rehetra izay manatriketo ka mila vaksiny fiarovana ny Covid-19 ampitiavana. Asa menamenaka fa fijoroana vahabolena isika rehetra ao anatina izay mila vaksiny. Dia miangavy anareo rehetra izay tsy vita atao mba hitehaka ho amin'ny zareo famanina mitehavana ry zareo satria sady voalohany aloha tia teny ao anatin'ny fanadina sekolelat zao tsy hoe katekomena izay pasteur aloha raha tsy diso hoe inafo le tsy azo atao mamono tena dia mamono hafa toadisy resaka an'izay ao anatin'ny fitiavany tena ny aloha fitiavanay ny tenanay fa fitiavanay anakoa ny mpiaramonina aminay ny fialovany ka le manentana mitombatra ny karazam-vaksiny mihitsy ho avy tsy hoela ny karazany fately fa miandro ny fahazondanana isika fa zay efa eo aloha dia miafatra ataoko hoe asa fatra-pifidy asa fatra-piady fa miaro atsika iny ary mahanamafy ny fiarovana atsika tsy manasitrana iny fa miaro ary manampy be kokoa ireo fiarovana maro isan-karazana. Farany hoy ny teny rehetra izay natao teo hoe mifalia amin'ny fanantenana ekanefa ny fotoana ho amin'ny fahasalamana izao dia fomba fanantenana antsika rehetra mba hifaly ary hiravoravo amin'ny ankonantsika rehetrarehetra isika ary indrindra ny salama
fanaovana rehetra riava koa hatramin'izay resoratsika mitery ihany koa ny fanetana izay nataony tamin'ity arivo ity dia mampatsiaro le teny pasteur docteur Martin Luther King zao no lazay hoe mivavaka dia mpanampy mahatoky fampisolo toerana mampidi-boza ho atsiarahana fandraisana andraikitra. Tena zava-dehibe mivavaka riava, tena mpanampy mahatoky azahoantsika mifandray amin'Andriamanitra fa raha mijanona amin'ilay mikidy fotsiny tsika na ilay miondrika fotsiny tsika dia sitsika ameny dia mampidi-boza izy satria tsy maintsy iaina mivavaka mampiarina mivavaka dia efa notany sainy zareo teo inona avy ilay andraikitra arahany mivavaka dia mifampivavaka tsika riava ny tompony io mba tsika mandrakariva dia amotsaka ny fiadanana sy ny fikabehantsika ninonina zavatra mitranga. Fanaotsika fiangonana moa riavako rehefa tonga ny krismasy dia tsy misy filazana rasala amin'izao intsony ko dia an'io zany ny filazana amin'ny raha rehetra dia tokony ho fantatsika. Misy an'ireny riavako amin'ny alahady fahaenina amby roapolo ny volana desambra ho avy zao efa nampitaina teo ihany ny famaranana ny fiangonana miara-mamboso. Misy ny mandeha, misy ny toetra, ny zava-dehibe amintsika izao afaka niara-niasa tsika tamin'ny tompoandriamanitra mifampahery tamin'ny fiangonana soavana fiorenana zay rehetra vita dia soratsika n'Andriamanitra zay rehetra mbola miantoka ankatantsika amin'ny tompo ka dia mankasitraka tsika fiangonana manontolo ihany na tamin'ny fiarahantsika mety anatin'ny fiangonana miara-mamboso tamin'izay rehetra asa natao fotoa voninahitran'Andriamanitra natao fiangonana tamin'ity taona raika amby roa arivo ity zay hifarana rehefa afaka raika amby folo andro mankasitraka tsika rehetra miara-mamboso fa tena nompontompo tokoa sika ary tsarofa zany fantotsika amin'ny tompo zany. Misy variny any eto tany faratrizay tena variny zany any amin'ny mandrakizay ka dia mankasitraka fa mampahery antsika fa matotsika mbola velonay mety ihany ny fahazantsika amin'ny tanana mety ihany koa ny fahazantsika mikarakara tena fa tsaroa fa mato mbola velonay nyzasanao dia mbola misy iraka mbola misy famponana anasan'Andriamanitra amitsy aminao dia mampoa amin'ny tompo amin'ny sifaliana sy amin'ny fanantenana fa tsy foana tsy akoho ny fikerezanareo aina ao. Manarak'izany rehetra riavako manomboka rahampitso amin'ny enina sasany arivo dia iainy sika ao anatin'ny herinandro sambatra. La herinandro mialohan'ny krismasy dia raha tsika mivavaka manerana ny sahany fitsekemina manerana n'izao tontolo zao. Isy ny tanana zay famangy amintsika ao anatin'izany. Raha pitsoana dia mitana manengy fotsiny miaraka amintsika eto rafakapisy dia manembona famarinana rafakapisy dia mbanefa rahavohitra noenan'izay dia nagreta mabady amin'ny tafo dia samy miezaka tsika rehetra fa ny zava-dehibe dia tsy marintsony na Elisabeta no vangeny ny anjely Gabriel fa izao sy anapo isika rehetra no vangeny ny fanahy masina tsy amatin'izao ianandro sambatra zao ihany fa amin'ny fiainantsika maro dia arapatsika ary ny fahasambarantsika teny amin'ny fiangonana manasanao riavako manomboka amin'ny enina sasany folo ariva ny herinandro sambatra afa-tsy ny amin'ny zoma ihany ny amin'ny zoma kosa efatra amby roapolo desambra dia manomboka amin'ny ora folakandro izany dia manasam-pitiavana fitariavana amin'ny tompo miombona amin'izany fifaliana sy fahasambarana lehibe izany. Ao anatin'izany herinandro sambatra zany toy riavako amin'ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana izao manomboka amin'ny sivy maraina ilay krismasy sosialy karakarain'ny tompo miaraka amin'ny efikatezo atao eto anivon'ny fiangonana manomboka amin'ny sivy ny fizarana sakafo ho an'ireo sahinana ho an'ireo madenikireo tompo zay karakaraintsika fiangonana. Fa manomboka amin'ny folo kosa ny fanaonantsika ireo fiomanao mpitandro indrindra tao amin'ny seminaire na mamady amin'ny tafo izany dia fotoana lehibe zany riavako fampitoratsika maro dia mbola verina ihany ny tompony manataka aminao riavako mba hanolotra zay rehetra efa nitahiny ianao amin'ny madinitry ny tompo eny dia afaka aterintsika ary tsy amisan'ny kristin sy atao fandarana moa zay rehetra atontsika amin'izany mety ho vola mety ho zavatra fa ny zava-dehibe dia mahasabotra tokoa ny manome noho ny mamiray. Isaorantsika ny tompo ihany koa riavako fa ny tombo isa anisan'ny mpanambady kristianina eto amin'ny fiangonantsika fa tamin'ny alahady lasa teo dia
vita soa tsara ny fanambadiana le matoa raha amin'olona siofo mirina sy amin'ny malala valsoa misy marovovoantsika dia tsika be nangay zary zareo ka be mba manasany zareo mba misotorotolety anta manasasy ny vaty ay zary zareo ao ihany ve mba mansoa tena ro mivady mba vita miavatsika moa zany miaraka amin'ny avasorona moa zany dia somatsy mifangaita ihany aloha le tozay tsara mitrana vina kosa lefako volo makatanareo mba mitsangana eny toerana misy anareo fianakaviana zay manotro mety dia ny fiarabany anjely mety miaramanao mivady ary marano soa lafa fianakaviana manao iaraaba raina soavina dia tompo mombanao tokoa ny tompoandriamanitra amin'ny tombony fifanesy ny fiadana ny fokatraminareo mivady tsy tamin'ny hely teria fa miany fiainareo manompoko andriamanitra kiany teo dia tanterao tsara re dimidinika sy tenin'andriamanitra zay nomeny tompo anareo iaraba koa nareo fianakavianareo mitompo tokoa ny mombanareo ampahatonareo mandrakariva amin'ny fifariny tsy amin'izao mary aby zao ihany na amin'ny krismasy fa amin'ny andro telatsika mampideraso fa iny tompo anareo afaka mipelakelaso fanompon'andriamanitra riavana zay nahazo fahasoavana dia manateraka sorana mangataka ny izy indremba mahafinaritra loatra ao anatin'ny lakitra riavaka manaovantsika zay zay a ao anatin'ny lakitra manaovantsika hira hiteka loatsika ho azy mivatitra ny dintsika zany satria ao anatin'ny amentsika le mitehaka iny misy moa mivavaka rehefa avy eo mira indremba mahafinaritra loatra nataontsika ao anatin'ny rakitra rehefa avy eo eny amizay dia nyfironjavananiny zany panompon'andriamanitra zany riavako dia misaotra ny Jehovah ny fanahy ary misadonao ny fitahiny rehetra manolotra rapisaotra vola roa hetsy ariary iray hetsy ariary ho amin'ny fiangonana ary amin'ny iray hetsy ariary kosa ho amin'ny mpitandrina nandehana soa amen mivavaka isika rehetra riavako misaotranao indrindro zay tombo ny amin'ireo asa fanoloratena zay mitanterahan'ny mpanomponao rehetra tamin'ity amin'ity misaotranao ny amin'reto tamin'nao izay naneo ny fahavonona izao iarabanana aminao Jesosy anatin'ny fanambadiana kristianina tamin'ny alady lasa teo arivo miara-mivavaka aminay izy mivady ankehitry dia nao mampaharitra azy mivady amin'ny vola sy ny fitiavarara ny fanantenana ka hitsahan'ny fiadananao amin'ny tokantrano izy ireo ary tsy ho azy mivady ihany ho amin'ny fianakavianao tonta atserovana izy ireo tokoa fa manana anjara aminao izy ireo Kristy misaotranao eny tompo ny amin'ny mpanomponao zay misaotranao ny fahasoavana zay noraisiny fa manatanteraka rapisaona ianao neniny azony mandrakariva tompoka ampahatsiaro azy fa tsy mitsahatra amin'izao izao ny fitahinao fa mandrakariva sy mandrakizay ianao ny tompo menaka ambavana izy ireo mandrakariva ny fahaizana misaotra sy manome voninahitra anao ary tsy ho azy ireo ihany fa ho amin'ny fiangonanao manontolo amin'ny andro mpiainanay na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra dia mombanao ampifanay sy amin'ny fanantenana izay dia mianarao ny Jesosy Kristy tomponay na ifanantenanay nandrovay zany fanaka izany misaotra tompoko man'andriamanitra ny riavana amin'ny voninahitra fanifanahy Jesosy amintsika rehetra azahoantsika mankateraka zay rehetra tamin'itsika fa amin'izay rehetra mambara ho asehontsika amin'ny mariketa masy riavako malala ny fanavaozantsika ny fanolora-tenantsika ao anatrehan'ny tompo dia ny rakitra izany araky ny fangataham-panompon'andriamanitra tena dia ny hira indreva mahafinaritra loatra ny ilayntsika ary eo am-pitsanganana no anatanterahana ny rakitra ampitsangana isika Amen.
antsika manariarana malala mihira faharoa ambin'ny folo sy dimanjato ny andin'ny fahaviny anorantsika ny lavitra hira faharoa ambin'ny folo sy dimanjato ny andin'ny fahaviny anorantsika izolatry zao oan'andriamanitra andeha tsangana fiangonana One of the mountains, the other one from the mountain, and